Miaraba ny malagasy rehetra isaky ny tokatrano na eto a Madagasikara na any ivelany ny tenako. Ifarana ora vitsy ity taona 2024 ity. Manoloana an'izany dia raisiko ho adidy ny manao tombana sy jery todika ireo zavatra nitsanga mba ahafahantsika hibanja sy homana ary ahita izay tokony hatao hiatsehana ao anatin'ny fahavononana sy ny fanantenana ny taona vaovao 2024 izay ho tonga tsy ho ela. Raha atao indray mijery dia taona sarotra sy feno fahasahiranana ho any ankamaroan'ny malagasy rehetra ity taona 2024 ity. Nohony tsy fahombiazana azo tsapaitana, vokatsy ny tsy fahaizana mitantana sy ny tsy fahitana vahaolana ary fanapotehana ny firenena avy amin'ny mpitondra ankehitriny. Raha ny lalam-panorenana no jerena de nomeny lalam-panorenana fahefana ny maro anisa hitondra an'izao firenena zao ary tsy manana excuse ny mpitondra ankehitriny satria izany fahefana zany no nomeny lalam-panorenana. Fa izahay vitsy anisa kosa de nomeny lalam-panorenana fahefana hitondra fanakianana ary indrindrandrindra koa hitondra vahaolana. Ka ity jery todika zay ataoko androany ity tompoko de nataoko atsika malagasy hijerena ny jery todika rehetra ny zavatra nisy teto amin'ity firenena ity ary ny fanakianana zay ho nentinay ary ny vahaolana koa zay ho nentinay dia araka ny lalam-panorenana dia anjaranareo vahoaka no mijery, anjaranareo vahoaka no mitsara iza no marina iza no diso. Eto ampiandohana nefa dia tiako ny manamarina fa tsy fifaliana ho anay mpanohatra mihintsiny araka lazainy ingahy Anjenerina Rajoelina ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy. Satria manko tao anatin'ny kabary zay nataony Andriamatoa Anjenerina Rajoelina zay tsara raha ampianokatsika vahoaka malagasy alohany anohizako azy. Ny sasany faly rehefa misy zavatra mahavoa ny vahoaka malagasy de mitehaka ary zareo hoe io fa vo. Araka hitatsika sy henotsika iny tsy fahaizan'ny mpitondra mitantana an'ity firenena ity tsy tokony hahilika aminay mpanohatra izany. Fahamenarana toy ny tongotra vakivaky sady maharary no mahamenatra raha ohatra ka filoha pirenena lasa champion d'Afrique nefa ny fireneny voalohany amin'ny fahantrana. Tsatra n'ingay Rajoelina ny tandro tamin'ity 2024 ity satria lasa voalohany maneran-tany ny vahoaka malagasy amin'ny resaka fahantrana. Ka araka ny teneniko teo jery todika sy tombana ny taona 2024 no ataotsika. Voalohany indrindra raha ny malagasy tompoko de ny foto-tsakafotsika tsisy tsy mahalala fa ny vary. Marina fa jery todika 2024 fa tiako ny misaritana ny saitsika vahoaka malagasy androany fa eny taona eo ny nitondrany ngay Anjenerina Rajoelina ny firenena. Te hiverina amin'ny nanomboana ingay Anjenerina Rajoelina an'ity fitantana ny firenena malagasy ity ny tenako ohatrinona ny vidin'ny vary tam'izany. Nia de androany mitondra prof de alefatsika ny video afantaratsika hoe ohatrinona marina ny vidin'ny vary.
Ohatrinona ny Klaus ny kapoaka. Ohatrinona? Ao hoe teneninao. Eninjato ray kapoaka. Eninjato ny ray kapoaka. Lafo be ne zany. Hitatsika sy enitsika fa ny vahoaka mihitsy no nanontaniany Ngai Engineer Rajoelina fa eninjato ny kapoakany vary tamin'izy vao naka an'izao fitondrana izao. Ambarako eto nefa izaho sy teny Rendrena Solinaiko niverina tamin'ny vahoakako nanontany ohatrinona ny vidin'ny vary. Tao araharantsika. Kapoaky vary io ny telonjato sy 500. Miakatra arivo raiky. Izany hoe raha ny eninjato ny vidin'ny kapoakany vary amin'izao fotoana izao de lasa 250. Dikan'izay ny tombo avo roa heny ny vidim-bary nandritra ny fotoana nitondrany Ngai Engineer Rajoelina. Ary tsy hitsahatra amin'io. Fa tsy mety hisy fitombony io fa hazavaiko rehefa aveo rehefa misy hiditra antsika amin'ny resaka loi des finances izay anisany fantatro fa tsy asoan'ny vahoaka malagasy iny loi des finances na teti-bolam-panjakana 2025 izany lanina tao amin'ny antemeram-pirenena zay nitoherinay avy amin'ny fanoherana. Eto zany dia ambarako fa azo tsapahitanana tsy fahombiazany ny mpitondra izay taritiny Ngai Engineer Rajoelina raha resaka vary fotsiny no jerena. Tao anatin'ny propagande no nolazainy fa aleo tena ara-tsakafo isika ny vahoaka malagasy ho voky ray mahalala mamoky ny vahoakan'izy amin'izao fotoana izao de voaporofo azo tsapahitanana amin'ity jeritodika ty fa tsy mahay mamoky ny vahoaka malagasy izao fitondrana zay tariny Engineer Rajoelina ity zany. Taona niatsehan'ny vahoaka malagasy ny fahasahiranana mafy sy niatsehan'ny fahantrana teo amin'ny lafiny ara-tsosialy isan'andro ity taona 2024 ity. Niakatra matetika ary efa tsy takatry ny fahefa-mividy intsony ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tsy misy ny fitombon'ny vola miditra satria tsy nisy ny fampiakaran'ny karama ary vitsy ny famoronana asa efa ho taona maro izay. Tsy vita ny fitondrana intsony ny niantoka farafahakeliny amin'ireo filana fototra mba hananany vahoaka fiainana mendrika ny mahaolona. Tapaka ny jiro, tsy misy ny rano, tsy ampy ny sakafo, potika ny lalana, tsy misy fandriam-pahalemana, tsy lavorary ny fitsaboana sy ny fanabeazana. Tapitra ihany ity ny taona, tsy nisy ary tsy mbola misy manangasangana ny vahaolana mahatra ety ny fitondrana na mahana ireo fahasahiranana ny malagasy ireo. Fampanantenana poakaty sy famoretana trano no ataon'ny fitondrana ho an'ireo zay manao hetsika ho fanehona ny fahasahiranany sy fangatahana ny vahaolana. Eny, na amin'izao fotoana ny asaramanitra izao aza de efa iainana isan'andro ny délestage sy ny filaharana bidon jaune amin'ny faritra maro. Betsaka ireo asa fiveloman'ny malagasy no potika ary maro ireo orinasa no nikatona na voatery nandroaka piasa noho ny fahatapahany herinaratra. Ny tombo ny tahany tsy fanjarian-tsakafo ary maro ireo ray aman-dreny tsy afaka nandefa intsony ny zanany hianatra noho ny fahasahiranana sy ny tsy fisian'ny vola. Nampivarahontrana ny maro ihany koa tamin'ity taona ity ny tsy fandriam-pahalemana tamin'ny alalan'ireo fakana-keriny sy fanafian-dahalo maro izay niteraka famoizanaina sy fahaverezana fananana tamin'ny faritra maro manerana ny nosy. Nitohy ary nitombo ihany koa tamin'ity taona ity ny fangalarana sy fanonjana tsokosoko
ireo arena-pirenena eto a Madagasikara. Tsy nahomby ny fiarovana ireo harem-pirenena sy ny fanaraha-maso ny sisitany, matoa nitohy ny fanaova-paiso akady, ny tantely afahadrakotra ireo arena kibony tany sy anaty ranomasina maro teto amintsika. Misy ny firaisatsy kombakoba, ary matanjaka ny kolokolo matoa efa anivelany matetika voatratra ireo harem-pirenena ireo, ary matetika ihany koa de tsy mety tratra ireo tena atidoha mikotroka an'izany. Araka ny fantatsika vahoaka malagasy rehetra, Ngai Anjenirina Rajoelina de nanao fanambarana fa hampihena ny délestage eto a Madagasikara, indrindra eto amin'ny kapitaly. Ndao arahantsika ny fanambarana. Ny antony nahatongavana aty moa jery ny ahafahantsika zany manena ny délestage. Manana groupe tsika any Aksaf izay 54 mégawatts fa 30 mégawatts nandeha teo aloha. Zao zany efa namboarina de efa mandeha ny 54 mégawatts. Ohatra ihany koa ny Symbione 37 mégawatts fa teo amin'ny 20 mégawatts teo zany nandeha teo aloha satria nisy fahasombana ihany koa. Ny fanapa-kevitra ny raisina zany dia ampiasaitsika daholo ireo centrale rehetra aloha, foanana ahena farak'izay maximum fa foanana ny délestage ao amin'ny ora fisan'ny olona mandra-pahatonga any amin'ny ora fatorian'ny olona. Araka ny vidéo hitantsika teo dia lasa teny fotsiny reny teny Ngai Anjenirina Rajoelina reny hoe hampihena délestage fa zavatra tsapa amin'izao fotoana izao, toerana maro manerana any Madagasikara de mbola misy délestage vokatsin'izay maro ny orinasa mikatona, maro koa ireo mpiasa izay very asa ao anatin'izay zavatra izay. Ny vahaolana maharitra fantatsika rehetra fa io sahofoka sy volobe io. Fefa nisy tompoko ny vola, nisy orinasa hanao azy fa ny foanany Ngai Anjenirina Rajoelina le izy no ny disadisa politika teo aminy sy tamin'ny président Hery Rajaonarimampianina, de isika vahoaka malagasy no misotro ny mangidy no ny disadisa politiky tao anatiny izy mirala mianaka. Fa tsy kivy isika ny vidiny fitondram-panjakana an'io groupe reo. Tsy vahaolana tompoko raha zahay fanoherana ny ametsarana an'ireo groupe reo any Antananarivo satria ianao indrindra Ngai Anjenirina Rajoelina no niteny tamin'ity 2024 ity fa ahena ny dépense, fanontaniana mipetraka ary apetraka amintsika vahoaka malagasy amin'ny mpitondra ho antsika rehetra, iza no lafo, ny mitatitra ny gazoil any Antananarivo ve sa ny mitondra an'io herinaratra io amin'ny kabla makany Antananarivo. Ny valiny tompoko dia lafo sady manimba lalana raha mitatitra gazoil satria ny gazoil tsy maintsy avy ao Toamasina makany Antananarivo, fa mora sady malaky sady tsy manimba lalana raha ny kabla no hitaterana azy makany ny herinaratra makany Antananarivo. Ohatra omeko de zao Ethiopie sy Kenya 1500 km miainga avy any amin'ny Ethiopie makany Kenya ny herinaratra izay ampiasaina ao a Kenya. Fa vitan'ny teknôlôjia zany marina fa misy perte fa mana teknôlôjia tsika ampianana an'izay perte zay. Ka izay indrindra no itenenanay avy aty amin'ny fanoherana. Mbola tsy vitany manohitra ihany izahay fa mitondra vahaolana. Fa efa misy vola io interconnecté io tompoko. Aza mandainga amin'ny vahoaka malagasy isika mpitondra. Misy vola. Dikan'izay avy ao Toamasina tsy avy ao hatreo Andekaleka ihany. Satria efa connecté Andekaleka hatratia Antananarivo. Ary izay indrindra no vahaolana hoentinay hamahana an'ity vahaolana délestage ity. Apetrao ao Toamasina ireo groupe ireo dia apetraka ny kabla hitondra azy hatreo Andekaleka fotsiny hitondra azy hatrany Antananarivo. Momba ny fil lourde zay nanatsika ao Atsimororo. Fatatsika tsara fa
ny olana tompoko dia ny lalana 5 andro ny camion anankiray vao tonga ty Antananarivo tsotra apetsaha ho any koa ny gropy de aleo taterina amin'ny alalan'ny kabla makatia Antananarivo sy makany Morondava zay akaiky azy sy makany izy moa anaran-tanàna iny any Mazenga koa le izy zay ny vahaolana entinay aty amin'ny fanoherana hamahana malaky anty resaka délestage ity satria tsy vitany maro ireo orinasa mikatona fa maro koa ny vahoaka malagasy very asa fa resaka lalana ihany isika mbola tsisy filoham-pirenena tao alohany Ingay Anjenera Rajoelina namodiky lalana ohatran'io raha tsy haka fotsiny tsika nanomboka tamin'ny 2000 hatramin'ny androany tamin'ny androny Ingay président Ratsiraka nandeha tsara ny lalana nandeha tsara ny fanajariana ny lalana tamin'ny androny président Marc Ravalomanana navita lalana betsaka koa izy sady nipetraka tsara ny fanajariana ny lalana nandeha ny RN national rehetra tamin'ny androny Hery Rajaonarimampianina président Hery Rajaonarimampianina navita lalana koa izy ary tsy nipotika mihitsiny ny lalana fa niezaka izy nanajary ny lalana satria inona ny antony fond d'entretien io nipetraka fa nalainy Ingay Anjenera Rajoelina io vola io nafinjany taty amin'ny gouvernemanta de ny vokany nandritra ny tondrany zay entona izay potika tateraka ny lalana teto Madagasikara zao moa ambarako amintsika vahoaka malagasy aleo le faso aleo le vidéo momba ny autoroute amin'ny farantaona zany tsika dia efa afaka sady ijery sy anamarika ireo 25 km voalohany ho vita goudron ary mitohy foana fanaovana ny goudron tsy maintsy tonga ary tsy maintsy vita hatrany Tomasina dikan'izay zany miandry isika fa gasy afaka ora vitsivitsy dia ho vita zany ny 25 km amin'io autoroute io za tsy contre ny autoroute tsara zany rehefa vita fa tsy tsara kosa mandainga amin'ny vahoaka malagasy satria lazainy akizakehitriny lasa mampiesona ny malagasy itsika raha betsaka ny lainga zay atao hitatsika tsy ho vitako ny tantara reto daholo ny zavatra nytenen'ny Ingay Anjenera Rajoelina zay tsy tateraka ary mba miangavy rehefa aveo rehefa andray fitenenana koa izy tsy ampanatena tsony fa lasa mitombo le lista ho raisiko ato isan'andro tahaka an'izany hofanana Sénat asina 400 mégawatt hataorinatsika ny Comore hoe hamboly coton de Tuléar usine Anatole petsaka le izy miangavy anao Ingay Anjenera Rajoelina aza mampanatena tsony ianao androany satria lasa itombondray ny lista zay ho raisiko ato satria tsy tateraka le izy lasa mandainga amin'ny vahoaka malagasy isika tonga amin'ny fitenenana akizakehitriny hoe lasa mampiesona ny vahoaka malagasy isika raha izany zavatra ataotsika fanamboarana autoroute lafo satria ny fitaovana rehetra anamboarana autoroute io de avy any Tomas ianao ny teny hoe tsy mila isika manao dépense pour rien tokony miainga avy any Tomasina fanamboarana autoroute raha avy any Tomasina daholo ny resaka fitaovana rehetra izay ilainy de makaty Antananarivo resaka rano mba hiangaviko aloha satria jery todika moa ny atao tia mba alefatsika koa ny vidéo momba ny rano rehefa aveo satria za tompoko de fefa niteny ary fefa nambara nandeha aho nanao miavatoro nandeha nanerana Madagasikara zavatra tsapako tao anatin'ny miavatoro zay natao manana olana lehibe tsika ary olana fototra fiainan'ny vahoaka io olana tsika de resaka ny rano nomezan'olona rehefa niteny hoe reo programa rehetra zay ataoko reo tamin'ny filatsako filoham-pirenena
dia ataotsika priorité de priorité ny resaka rano. Numero za ny teny hoe na isika eto Antananarivo de hanana problème resaka rano. Am'izao fotoana zao tsisy ny orana manan'olana isika eto Antananarivo. Tonga ny orana manan'olana tsika eto Antananarivo. Zany no itenenako tsy manana maîtrise de l'eau isika. Zany tokony nanaovana investissement maro ary zany indrindra natonga anay tao amin'ny loi de finance niady mba hoe foanana daholo ireo vola ho lanina amin'ny zavatra tsy mitondra vokatsoa aloha amin'izao fotoana izao ho an'ny vahoaka. Dia resaka stade, resaka piscine manara-penitra, resaka stade couvert. Aleo aloha mijanonareo efa manana antsika io fa andao hanao investissement tsika amin'ny resaka zavatra hisy impact amin'ny fiainan'ny vahoaka na io resaka rano io izany. Zay no itenenana eto androany hoe raha ity problème ny rano ity dia zany Jean Laborde zany no nanao lac artificiel ho atsika de tokony fa mamorona satria mitombo ny isan'ny mponina eto de fa mamorona vaovao ndray isika. Aleo aloha jerentsika le vidéo momba ny rano. Ny pipeline efa tonga ao, ny tuyau ray sambo ray manontolo efa tonga ao rapitso. De fasako vidéo nga de hitany nga eo hoe mandeha sa tsy mandeha. Efa mandeha io. Azafady. Mbola manana lohevitra maromaro tsika. Efa mandeha io izy. Rapitso idinako any koa io alefako aminao koa ny vidéo tsisy an'izany ao. Aleo vahoaka malagasy no ijery azy. Rapitso rahalahy koa io na iny joro teo tsisy an'izany mandeha zany ao Andriamatoa Anjely Rajoelina. Aza mba mandainga amin'ny vahoaka malagasy re tompoko. Miara mandeha antsika sanao Rapitso aseko anao vahoaka malagasy. Fanamarinana ny eto ny teny moa nga Anjely Rajoelina fa vita ny pipeline any Ambovimbe. Iny manamarina fa tsy vita tompoko ny pipeline satria reo sary tamin'ny debatsika sy reo sary nalefako reo miteny fa mbola tsy vita ary nareo koa ao an'ny loi de finance ato de miteny koa loi de finance fa raha jerentsika resaka investissement izy no amboarina voalohany zany. De lasa nandainga tamin'ny vahoaka malagasy indray nga Anjely Rajoelina. Tsy manino fa inona ny tolotraina ny karazana vahaolana hoentina avy aty amin'ny fanoherana momba ny rano raha iresaka ny Ambovimbe. Ny teny anareo fa ovana indray le tuyau. Aleo re tompoko tsy atao tuyau le izy fa atao canal satria ny rano hoentin'ny tuyau kely fa rano hoentin'ny canal ngeza. Canal de Pangalana aza dinona re malagasy havako rehetra fa natao tanany ary kilometatra maro io tsy lava noho ny ao Ambovimbe io. Ka sady miterakasa ny fampiasana ny vahoaka any sady mora no betsaka ny rano ho azo ao Ambovimbe. Ka eto izahay de misarika ny saitsika mpitondra fa niaritra ihany ny vahoaka ny Ambovimbe de aleo hatao canal adina hatrany Ambovimbe fa tsy ataotsika tuyau satria tsy hitovy mihitsy ny rano hoentin'ny tuyau kely ohatran'io sy rano canal. Aza dinona fa raha iresaka ny Chine isika de avy any amin'ny sud makany amin'ny nord nanao canal ry zareo nitondrana rano 3500 kilometatra satria any amin'ny sud ny andrareo no misy rano fa any amin'ny nord tsy misy rano. Tsika koa fa efa nihady canal de Pangalana de azotsika atao re tompoko ny mihady an'io ndray koa mba ho betsaka ny rano any mba ho tanàna feno rano ny tanàna any atsimo. Resaka fanabeazana mirehareha zao fitondrana zao fa nahavita sekoly be deaibe nahavita université. Aza mba lalaovina fiainany tanora malagasy nga Anjely Rajoelina. Mba miinvite anao aho mba hamangy any Ankatso ianao, hamangy any Ambohipo ianao,
hamangy any barika dimy ianao, hamangy amy cure any Mazenga ianao, hamangy any any Dego, hamangy ny ao Fianaratsoa, hamangy ny any ny aty Tuliara. Mba jerena fotsiny re tompoko, mialatsiny amty teny ity. Ialako tsiny, ialako fonjo. Mba jerena fotsiny kabone ampiasainy ireo akizy ireo, de tenenao amiko hoe navita université anao. Ny eo tsy voakarakara ve? De milaza atsika tranona atao université. Azadinona rehefa resaka fanabeazana. De izany ingahy président Ratsiraka izany no nanao EPP isaky ny fokotany. Firy ny isan'ny fokotany manerana ny Madagasikara. Reto Tuliara fotsiny ny EPP manara-penitra amin'ny Ngai Rajoely fa tsy manara-penitra amin'ny vahoaka malagasy, tsy manara-penitra amin'ny vahoaka ny Tuliara. Satria naninona le manara-penitra ao jereo vao misary eo, ohatra n'io fotsiny ny fenêtre. Nefa 37 degré no eneto. Torana zaza mipetraka ao. Zany ve natao hoe manara-penitra? Anankiray ihany eto raha partie ville makany avaratsy aty. Nefa ny vitan'ny président Ratsiraka isaky ny fokotany misy EPP eto. Maninona tsy atsaranareo? Ka aza mirehareha mihitsy ny isika ao amin'ny fitondrana hoe nahavita an'izany resaka fanabeazana. Fa potika tanteraka ny fanabeazana. Tsy vitan'izany fa manapitsotraka ny tsy fahaizanao mitantana zay mampahorina an'ireto vahoaka malagasy reto ka nahatonga aniny resaka fakanany volany fampianarana akany amin'ny Jiramay. Resaka viditsoloka. Raha ny loi des finances zay lanina zay nitoerinay avy amin'ny fanoherana no isitsika resaka momba ny viditsoloka dia tsy maintsy hisy fiakarany viditsoloka eto Madagasikara. Satria ny gazoaly am'izao fotoana izao dia natombo ny taksany gazoaly. Izay tsy maintsy hiteraka fampiakarana viditsoloka amty 2025 ity. Fa ambonin'izay de lettre de tension zay nataony Ramatoa ministre ny finance sy gouvernoran'ny banque centrale tamin'ireo mpamatsy vola fa nanaiky ny fitondram-panjakana fa hampiakatra ny viditsoloka 200 isaky ny isam-bolana mandraky atsatsarantsika vérité des prix. Nanontaniako Ramatoa ministre, nanaona ny fandehan'ity viditsoloka ty, hampitombo ve anao sa tsy hampitombo? Satria raha ity resaka loi des finances ity no jerena dia tafiditra ao reo volany mpamatsy vola mahazatsa ireo ary ny condition ndrozy mazava. Tsy nanda tompoko na Ramatoa ministre. Tsy nanda izy. Fa izay indrindra izy nampihemorako azy. Tsy hoe ny laviny fa manemotra. Dikan'izay zany amty 2025 ity de tsy maintsy hisy fiakarany io soloka io ary rehefa vita ny fanaovana soia hiakatra 200 ariary isam-bolana mandraka tsatsara ny vérité des prix raha 4,000 ny vérité des prix zany mandraka tsatsara an'izay 4,000 izay. Tsy zaka ny vahoaka malagasy izany. Satria reo mpamatsy vola reo nanome volatsika taloha mba hampiakarana ny fari-piainan'ny malagasy. Fa ny zavatra nisy le vola nomeny reo mpamatsy vola reo tsy nandeha tany amin'ny fampiakarany arikarenan'ny malagasy fa vao maika tratra Ngai Engineer Rajoely ny tanjona nataony voalohany mihitsy ny isika malagasy ho mahantra maneran-tany amin'izao fotoana izao. Ka resaka gazoaly no resaka eto dia tsy maintsy hiakatra ny fitateran'olona any amin'ny tanan-dehibe reny na bus io na fitateran'olona mankany amin'ny faritra izay zavatra zay. Ka raha vao tsy maintsy hiakatra koa ny fitateran'entana. Raha vao ireo zavatra ireo no mipetraka 2025 zany hiakatra tena hiakatra ny vidy mpiainana satria tsy mandainga aho raha sahanareo amin'ny fitondrana hiteny hoe diso zavatra teneniko zany tamin'ny loi de finance no nifanatsika isika tamin'ny
reo mpamatsy vola na reo koa ny fanatsika ary ananatsika dossier izany rehetra. Ka dia marina fa sarotra 2024 sarotra tamitsika vahoaka malagasy no namita azy fa ho sarotra kokoa ho atsika ndray koa ny 2025 vokatsy ny tsy fahaiza mitantany Ingay Engineer Rajoelina. Eto ampamaranana dia mivavaka mba ho tahin'Andriamanitra malagasy rehetra mba hilatsaka ny fanahy masina afaka minitra vitsivitsy mba hikitika any Ingay Engineer Rajoelina mba hampitombo ny karama fa hatsamin'ny androany tompoko nandritra an'izay 5 taona zay tsisy fitombo-karama teto fa fampihenana karama no nisy teto a Madagasikara. Nampitombo ny passion na fisondronono ny avy any privé. Nantaniko Ramatoa ministra tsy namaly izy satria tsy hitako ao anatin'ny loi de finance zany. Mba manao nandray koa ny ainaya ny aitsika rehetra no any ray aman-drenitsika zay miasa mpiasam-panjakana mba tokony natony satria ny privé natao. De vavaka isika mba hilatsaka ny fanahy masina mba hikitika any Ingay Engineer Rajoelina hampitombo karama ho 30% amin'ity taona ity satria tena latsaka katerena ary tena farahidiny mahantsa ny vahoaka malagasy am'izao fotoana izao. Na dia maizina toy izany anefa ny taona 2024 ary mbola mandravona ihany koa ny taona ho avy de tsy manana zo kivy sy iraviravy tanana isika. Manana didy isika hijoro hanarina ny tanindrazana iombonana ary manana andraikitra isika hitsangana hametraka ny tanindrazatsika mendrika ho any taranaka ho avy. Isorana manokana ireo ray aman-dreny ara-panahy izay nilaza ny marina hatrany amin'ny alalan'ireo fanambarana maro samihafa. Misaotra nareo ray aman-dreny tsy nitsahatra nampaneno lakolosy tamin'ity taona ity nanaitra ny mpitondra manoloana fijalian'ny vahoaka sy ny famonoana kolaka misy ankehitriny. Misaotra an'ireo fiarahamonim-pirenena rehetra tsy akanavaka ihany koa ny tenako noho ny andraikitra izay noraisin'izy ireo tamin'ny fiarovana ny zon'ny vahoaka malagasy teo amin'ny sehatra maro samihafa tamin'ity taona ity. Miantso ny mpitandro filaminana mba hanatsara ny fomba fiasa ka tsy ho lasa hery famoretana hiarovan'ny tombotsoan'ny fitondrana satria efa tena hifantoka tokoa amin'ny tena andraikitry dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ireo androm-panjakana eto amin'ny firenena. Engane mba ho tanjoka aron'ny vozony tokoa ho an'ny firenena sy manda fiarovana ho an'ny vahoaka ny mpitandro filaminana. Miantso ihany koa ny tenako fiombonam-be iraisam-pirenena sy ireo partenaire financier sy ara-teknika miara-miasa amin'ny Madagasikara mba tena hijery tokoa ny tombotsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ka tsy tazapotsiny fa handray andraikitra tandrify azy ireo mba tsy ho sanatsia ho lasa mpiara tsy kombakomba amin'ny fampotehana any Madagasikara izy ireo. Eto ampamaranana dia mamerina ny antso avo ho an'ny herivelona rehetra hitsangana sy hijoro ary fanantona ka hanamafy firaisankina sy ny fiaraha-miasa hanarenana ny firenena sy hamaranana haingana izao fampahatrana ny vahoaka malagasy izao. Mirary fety faran'ny taona 2024 feno fifaliana ho an'ny malagasy rehetra mpiray tanindrazana ny tenako ary mirary antsika rehetra samby ho tratry ny taona 2024. Engane ho taona hitondra fahasalamana sy fahombiazana tanteraka ho atsika amin'izay rehetra hatao ity taona 2024 ity. Saotra tompoko lahy, makasitraka tompoko.